Zay ny makasika niny fa androany ariva no notanterany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny Vomera Maleotena misahana ny fifidianana na ny senita. Nanazava noho izany dingana miandry ity Vomera ity eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina kominaly ny filoha-mpisolo-toerana Ralay Arliva Andrina Mamy. Andriamatoa Ralay Arliva Andrina Mamy no misolo Andriamatoa Beatrice Atala eo amin'ny toeran'ny filohan'ny Vomera Maleotena misahana ny fifidianana na ny senita. Tao anatin'ny lanonana famindram-pahefana dia namariparitra ny adidy miandry azy, indrindra eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly ho tanterahana ny 17 volana ho ato Jolay avy izao ny tenany. Erinay ohatra ny rehetra iny fanapahana ny HCC amin'izao mikasika ny lalàna dia mikatra. Azoko marana olo dia zao ho nainan'iny zany zay dia mampiantso fivoriana tsy ara-potoana asany général ny senita. Ty voatonga daholo manko namana ireo ny commissaires électoraux, ny directeurs sy ny voatonga daholo avy nanao mission zany ty ny mission nay zany dia amin'ny zany zay misy fivoriana assemblée générale extraordinaire andinihana indrindra ny fipetraky ny fanapahana ataon'ny HCC iny mahakasika ilay tandefim-pahefana nananay zany amin'ny maha hoe zay no amina sy mitantana ny fifidianana. Tao anatin'ny kabariny kosa dia niantso amin'ny fanomezan-tanana entiny antsoroana ny senita Ramatoa Beatrice Atala filoha teo aloha izay nitendrena ministry ny raharaham-bahiny. No mafisiny tamin'izany fa tokony ho tandrovana hatrany ny tsy fiandaniana sy ny mangarahara amin'ny fanatanterahana izany fifidianana izany. Aoka ho tandrovana mandrakariva ny fahamarina ny fifidianana fa ny fahatsonana kely indrindra azy amin'io dia mety mitarika fikorotana tsy ampoizina ho an'ny firenena iray manontolo. Voatanantsika io hatramin'izay ka na misy azy ireo miaya dia afaka nanamarina isika ombam-pofo ary tsy misy fiambam-pana fa nadio sy saika nangarahara loatra azy ny fifidianana izay nikarakarantsika. Tandroflanandava ilay fahaizana miara-miasa amin'ireo hery velona rehetra, ny mpitondra fanjakana, ny mpanao politika izay mpitsehatra voalohany ary ireo mpiara-mombonantoka na malagasy na avy any ivelany ny communauté internationale tiako maraeko izany. Mariana fandraisana ato ny famoahana ny didim-panjakana mampiatra ny famerenana amin'ny volan'ireo kandida izay nikasany lotsaka ben'ny tanàna ny taona 20 ary koa ny fametrahana ny vola antoka lotsaky ny kandida ho ben'ny tanàna amin'ity taona 2020 ity.